Eo amin'ny fiara-miasa Madagasikara amin'ireo firenena vahiny dia mandray anjara ao anatin'ilay fihaonana an-tampony fahadimy ny vondrona afrikanina sy ny vondrona eropeanina i Madagasikara. Manana solotentsika ao anatin'izany dia ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelinarimampianina mihitsy azo heverina fa hanamafy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny ny fahafahantsika miatrika izany. Nisokafana tampombo ofisialy androany 7 novambra atao amin'ny Hôtel Ivoire Abidjan Côte d'Ivoire ny fihaonana tampony fahadimy vondrona afrikanina sy ny vondrona eropeanina. Firenena 720 avy amin'ireo kontinanta roa ireo nandray anjara amin'ity fihaonana tampony ity ary isan'izany Madagasikara izay soloan'ny filoham-pirenena malagasy Rajoelinarimampianina tena. Lohahevitra niraisina amin'ity andiany fahadimy ity ny hoe andraharaha sy hanome vahana ary hanome tosika ny ho amin'ny fampivoarana ny firenena sy fitsinjovana ao ny hoavin'izy ireo. Nandray fitenenana tamin'ny fanokafana ny fihaonana tampony teto Abidjan androany ny filohan'ny République Côte d'Ivoire, ny filoha guinéanina, ny filoha filakevitra eropeanina, ny filohan'ny komision'ny vondrona afrikanina sy eropeanina ary ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Ankoatran'ny fivoriana tampony dia sehatra iray ampivelarana ny fifandraisana iraisam-pirenena ihany koa ny tahaka izao. Ho an'ny androany maraina dia nisy ny fihaonan'ny filoha Rajoelinarimampianina tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny avy any Lituanie, Linas Linkevicius, nanaovana siny fametrahana fiaraha-miombona antoka ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta. Iompany eo amin'ny sehatra ny toe-karena, ny sosialy ary ny fitandrovana ny tontolo iainana izany fiaraha-miasa zany. Tamin'ny 7 ora sasany alina oratany atoerana no nikadina tao Abidjan renivohitra Côte d'Ivoire ny filoham-pirenena malagasy sy ireo delegasion nanontariany hanatrika ny fihaonana an-tampony fahadimy vondrona afrikanina sy vondrona eropeanina.